efa ela mantsika zay noho ny resaka foana ny amin'ny mahakasika raha Ambohimalaza ary efa herintaona be izao noho ny sehoniny trangana tsingeritaona mainty teny Ambohimalaza iny samy ny andriny toy ny raha ny rehetra ary maro moa ireo zay nilaza nanana proof tamin'izany fotoana izany fa rehefa aveo dia samy nanginana tsy nisy nahateny intsony taty aorina ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Tao anatin'ireny fotoana ireny famofobia ny resaka inona ny fantatrao mahakasika ny hoe misy olona ambony nanana sahana asana ministera zany hoe ministra anisan'ny olona tao ambadika reny raha reny inona ny tena marina sa diso zay zavatra zay afaka azavainao ve? Diso zay zavatra zay tsy misy olona ambony tsy misy ministra mihitsy tao ambadika reny zavatra reny fa za nanana dentiste zay nanamboatra ny nifiko Hussein Mustafa ny anarany miaseny atsara lalàna izy dia tao anaty conversation anesy fenoasina le resaka dia natao enquête zany zay sy fenoasina dia nanontaniany le polisy hoe disa le Mustafa ozy izy dia tsy fantatro izy fenoasina dia nilatsaka le taratasy dia hitako le sary avy eo dia ozy hoe fantatro io dentiste mikarakara ny nifiko Hussein Mustafa ny anarany dia teo dia arrivan'iny nalaza be tao amin'ny Facebook hoe Mustafa ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena no papasosy ny fenoasiny nefa tena tsy izay mihitsy le izy fa dentistako le dentiste ny karakara ny nifiko le Hussein Mustafa dia lasa ohatran'izay le izy Maria kokoa fa tsy nisy cadeau automobile izany tao amin'io fety io ary ny telefona anay talata tao aoriana midivany hôpitaly mandraka androany dia efa nitazoma nanaovana enquête foana izany hoe tsy nahitana olona mifandray aminay raha nisy zany le izy hoe ministra ambony zany tokony ho hita tany fa hatreto mbola hoe voatadiavina hono le ministre le papasosy anniversaire ohatran'ny anniversaire rehetra nieritreretinay atao dia nefa sady namoizana ain'olona maro no nihitatra be ohatrany reny le izy dia izay moa matompony le zavatra anay akaiky anay le izy olona tena farak'izay akaiky anay sady olo tianay no maty tao anatin'le izy dia tena tsy hainay intsony hoe inona no tenenay na inona tsy tompony tenenay intsony zay tena reraka izay tsy navita nandinika na inona intsony zay tao anatin'izay zavatra izay ao anatin'izay koa tao anatina fahoriana amintsika malagasy rehefa misy fahoriana dia mba mifanohana ny prêt-à-pot ny ankohonana zay nefa tao anatin'izany tena zavatra tsy rariny be hoe tonga dia noentina ny samborina saratsarana migadraina nefa zay koa tena mba ny fianakavinay ny olona tianay ny maty tao anatin'le izy. Qu'est-ce qui s'est passé à Ambohimalaza? C'était un attentat perpétré par le gouvernement sur des jeunes. Nous n'a tout pour génocide. C'était un génocide, pas un génocide, un génocide. Nous n'a taolia, il rechaîne hier sur l'antique. N'a la jama salé opportunisme de guerre. N'a jama lise, ochnawana hamsaka, atofir petit. N'a jama lise, ochnawana atawam ran, atawamni, atawam tok, atawam tuvai. Dem cerevane, atofir petit. Lena totam toka stam tuvai, antono de mat. N'a jama kue na lefani. Pia nisaron zero tena lefana tamni inhalation izy nisy gaz nandeha tao dia firy adin'izay après dia mitsitra daholo koa ny ankizy nanaova zareo attentat reo zanaka malagasy reo dia rehefa reo ils les ont laissé crever dia rehefa teny izahay tamin'ny volana mi-juillet hoeto any an-dafy ankizy reo atao evasaniny dia tonga dia ny ampitsiny iny sitrana daholo ny ankizy satria nomeny zareo an'ilay antidote
izy ihany manapozina dia izy ihany manome an'ilay antidote dia izahay mijery à gauche à droite iny ty ka zareo anaovana expérience attentat biochimique zanaty président assassin izany lazako anareo hoe inona nataona États-Unis manoloana zao zavatra mahazo antsika izao zanatsika tsy olona efatra amby telopolo eo ny maty tamin'iny Ambohimalaza iny fa misy olona be dia be maty tany an-trano nisotro divay nitondrana sakafo dia maty tany tsy tonga tany amin'ny hôpitaly akory efa zato mahery maty tamin'iny maty tamin'ny expérience nataony zareo io ary est-ce que c'est normal ve les complots du silence nataon'ireo docteur tamin'ny AGRA OMI clinique des sœurs ary FLM satria ireo na dia marary dia nitenena hoe asa misy mamoaka hoe inona le nahafatan'ireo olon'ireo ce n'est pas normal fa ny tany Maurice rehefa nalefa tany Maurice amin'izay ireo ankizy anankidimy notsabony tena feminay ny hôpitaly nidiran'ny zareo pour qu'il ne le sache pas jusqu'au dernier moment hoe ity efa vita ny examen izay vao fantatry zareo izy ale hôpitaly dia rehefa nahazo alevan'ny examen izay vao teny hoe izay vao hitan'ny zareo hoe io dia mbola nandefasan'ny olona ihany tany naka numéro ankizy ireo ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny tiandroandroany ity arakan'izay efa natsipiko izay dia ny mahakasika raharaha Ambohimalaza izay efa ero-taona lasa izay no niseho initrangana Ambohimalaza iny no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity vantany vao miresaka raharaha Ambohimalaza isika dia ny zavatra tonga ao an-tsaintsika voalohany dia ilay hoe tsingerin-taona mainty izay nahafatesan'olona maro noho ny fanapozinana ara-tsakafo izay nahazo azy ireo tamin'ny herintaona lasa iny moa izany no niseho teny Ambohimalaza teny tsingerin-taona izay noeritreretina hoe ho fety tena mahafinaritra sy mba andeha nalaza avokoa ny rehetra tao anatin'izany rehetra izany nefa kinanjo nivadika an'izay hoe tsingerin-taona mainty zay satria faty mitsirara isan-karazany no hita taorian'ilay tsingerin-taona izay nankalazaina teny Ambohimalaza izay noho ny hamaron'ireo olona izay nahazo fanapozinana ara-tsakafo tao anatin'izay tsingerin-taona izay fa ny mahagaga ny be sy ny maro dia ilay tompombety tsy mba narary akory tao anatin'izany rehetra izany fa dia salama soamantsara izy na dia maro aza ireo izay tsy salama sy maty vokatr'izay tsingerin-taona mainty teny Ambohimalaza izay efa mananika any amin'ny enina amby telopolo angamba ny olona maty tamin'iny fotoana iny izay raha tsy diso ny fitadidiko satria tena maro dia maro ireo izay maty ny ampitson'iny fa ao ihany koa ireo izay maty iray volana taorian'izay noho ny fanapozinana ara-tsakafo avokoa no antony nahafaty an'ireo olona rehetra ireo ary na dia efa miezaka manao aintso zavatra azy ny mpitandro filaminana izay nanao fanadihadinany amin'ny mahakasika an'izany rehetra izany dia toa mbola manjavozavo foana izany rehetra izany mandraka teny androany ka mipetraka ihany ny fanontaniana eny an'ireo fiarahamonina eny manoloana an'izay hoe fanjavozavo n'iny raharaha Ambohimalaza iny mandraka teny androany izay amin'ilay manao hoe inona marina no tena zava-misy marina teny Ambohimalaza izay matoa tsy mbola nahitana an'izay tony izay raharaha izay mandraka teny androany nilaza mihitsy mo raha matoa ministra ny fitsarana amin'izao fotoana izao tamin'izany fotoana izany ary nitondra ny fanazavana izy manoloana an'ireo vahoaka marobe izay mpanaraka azy tao anatin'ny pejiny amin'ilay hoe mahakasika ny raharaha Ambohimalaza satria nolazainy tamin'izay fa noho ny botilisme de guerre ho izy no nahafaty an'ireo olona marobe teny Ambohimalaza izay ao anatin'izay hoe fanapozinana ara-tsakafo izay ho izy tamin'izany fotoana izany ary maro ihany koa ireo olona izay nino sy nanaiky an'izay voalazana izay satria toa mitombona sahady izay fanazavany ministra ny fitsarana amin'izao fotoana izao izay tamin'izany fotoana izany nefa amin'izao fotoana izao vantany vao niongana ny fitondrana teo aloha dia niandrandra mafy ireo fianakaviany maty tamin'iny raharaha Ambohimalaza iny fa ho voafongotra hatramin'ny fakany ireo izay tomponantoka tao anatin'izay fanapozinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza izay ho izy ireo hatrany ka dia malahelo moa ireo fianakaviany maty ary maro manao antso avy etseroa ny mba hanohizana ny fanadihadina ny amin'ny mahakasika an'izay raharaha Ambohimalaza izay nandeha be moa ny resaka papasosy tamin'izany fotoana izany nefa toa tsy heno intsony izany mandraka teny androany tao ihany koa ireo izay resaka famosavina sy ny tariny izay nahavoasaringotra olona maro sy nahavoasambotra olona maro ary mbola maro tamin'izy ireo moa nidomboka amponja tamin'izany fotoana izany
nefa toa hita fa tsy nitohy firy izay toy ny tantara izay mandraky tiany androany ary eo indrindra ny mahatonga ny fianakavian'ny Maty tena malahelo mafy amin'izao ankehitriny izao ary manao antsoava amin'ny fitondrana fanavaozana mba hijery ny zavatra tena misy marina izay nanjony zanak'izy ireo tena Ambohimalaza teny fa tena tsy rariny ntsony izao zavatra iainana izao ho izy ireo hatrany satria efa eritaona be izao ny nahafatesany zanak'izy ireo nefa toa mbola tsy hita mazava izay hoe inona marina ny zavatra tena nisy tena Ambohimalaza izay mandraky tiany androany. Araky ny fanazavany ity tovovavy kely izay nivoaka tamin'ny fahanginany ity izay isan'ireo voapoizina tao anatin'izay raharaha Ambohimalaza izay. Nilaza moa imampionna izay isan'ny marary mafy tamin'iny raharaha iny ary isan'ireo ankizy izay velonaina imampionna rehefa nandalo fitsaboana teny amin'ny Agera nandritra ny iray volana mahery tamin'ireny fotoana ireny. Nitondra ny fanazavany moa ny tena ny manoloana aniny raharaha iny indrindra namaly ilay fanontaniana hoe fa maninona izy no tsy maty tamin'iny raharaha Ambohimalaza iny. Nilaza mazava tsara izy fa isan'ireo tena nisotro be ary isan'ireo izay tena nirevy faratampony tao anatin'izay raharaha tsingeritaona tena Ambohimalaza izay moa izy sy ireo namany ary maty avokoa moa ireo namany tao anatin'izany rehetra izany fa ny tenany dia azo lazaina mbola velonaina soamantsara mandraky tiany androany na dia maro aza ireo takaitra izay navelan'izay raharaha Ambohimalaza izay niainany sy nahazo azy tao anatin'izany hoe fanabozinana ara-tsakafo izay mafy ny iainana ho izy ary tsy mora ny ady izay natrehana indrindra fa ny tena mitoeram-pitsaboana tamin'izany fotoana izany fa io moa zany Andriamanitra mahay zavatra matoa mbola velonaina soamantsara dia mety mbola tsy tonga ngamba n'ilay fotoana izay iantsony ray hodiany aminy matoa tonga amin'izay hoe mbola velonaina ka tsy isan'ireo maty tao anatin'izay hoe raharaha Ambohimalaza izay ary niady mafy tao anatin'ny aretina nandritra iray volana be izany moa ny tenany tao anatin'izany rehetra izany fa io moa izy velonaina soamantsara io ka dia isaoran'Andriamanitra lehibe izay mbola nanome tombonandro azy hiainany tao anatin'izay sedra mafy izay niainany taoriny izay raharaha Ambohimalaza izay nahafatesandolona maro dia maro ary ny ankabeazan'olona maty tamin'iny raharaha Ambohimalaza iny raha nijery isika dia tanora avokoa ny ankabetsahan'ireo maty tao anatin'izany rehetra izany satria ny tanora no tena nahazo fanasana betsaka hanotrina an'izay hoe raharaha tsingeritaona tena Ambohimalaza izay. Araka izany ara-diany hoe mbola hitovy ve izany ny fanadihadiana ny amin'ny mahakasika an'ity raharaha faty olona tena Ambohimalaza ity sa hijanona hipetraka ho tsiambaratelo hatrany ny tena antony izay nahafaty olona maro dia maro tao anatin'izay hoe tsingeritaona mainty tena Ambohimalaza izay satria mantsy nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny dia maro tamin'ireo manohitra ny fitondrana mihitsiny no tena nilokaloka fatratra fa hanohy ny fanadihadiana ny amin'ny mahakasika an'izay hoe raharaha Ambohimalaza izay ary nilaza moa izy ireo tamin'izay fotoana izay fa tsy havela ho vita maimaim-poana na ihany koa tsy havela ho veromaina ireny raha latsaka any zanaka malagasy izay maty tao anatin'izay hoe tsingeritaona mainty tena Ambohimalaza izay itrikitiany be sy ny maro fa matoa misy ireny resaka fanapozinana ara-tsakafo ireny dia mety zavatra ninana tao angambany no nahatonga anireny faty olona maro dia maro tao anatin'izay fanapozinana ara-tsakafo izay ary matoa tsy maty ihany koa ilay tompompety hoy ny sasany dia mety efa nahafantatra mialoha ho ireo izay maneho ny heviny antambazotra sosialy sy manoloana aniny raharaha Ambohimalaza tamin'ireny fotoana ireny ka inona zany no tena marina ny amin'iny mahakasika raharaha Ambohimalaza iny izay zany no tena azo lazaina hoe tompona andraikitra atao anatiny izany rehetra izany ilay tompompety ve sa ny olo-kafa izay tsy tao anatin'ilay fety no azo lazaina hoe ho tompona andraikitra tao anatin'izay fanapozinana olona maro dia maro tamin'iny raharaha Ambohimalaza iny ka dia ho andrasantsika eto ara izany no mety ho tohiny na ihany koa no mety tsy sy tohiny intsony ny amin'ny mahakasika izay raharaha Ambohimalaza izay no masaka azona roso tao anaty vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa nahito sanandro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.